fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Anio dia ho tarihan'ny fiangonana batista biblika. Mideran Jehova fa tsara izy. 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 Fanompom-pivavahana atolotry ny fiangonana batista biblika. Alleloia, midera ny Jehova ry any an-danitra, midera azy any ambony, midera azy ry lanitry ny lanitra, ary anareo rano ambonin'ny lanitra. Samy midera ny anaran'i Jehova avokoa, fa ny anarany ihany no misandratra, ambonin'ny tany sy ny lanitra ny voninahiny. Idera n'Andriamanitra tokoa ny ety an-tany sy ny any an-danitra. Ny fotoanantsika anio dia iresahana manokana ny amin'ny lanitra, manahoana ny toetry n'izany any an-danitra izany, ahoana izany fahasambarana an'izany, ary ahoana ny fahatokiana fa ho any, iza ireo olona ho any, iza kosa ny olona tsy ho any. Fanontaniana tena mahaliana olona betsaka tokoa izany kanefa sarom-paliana. Anio ary Pasitera Ajara Lambomanana no anambara amintsika izay ambaran'ny Apokalipsy mikasika an'izany lanitra izany.
anisan'ireo teny izay miverimberina ao anatin'ny baiboly sady ampiasaina matetika eo anivon'ny tontolo kristianina ny teny hoe lanitra. Ary io teny hoe lanitra io dia mety hanondro zavatra samihafa arakaraky ny toeran'ny andalana izay misy azy. Misy karazana lanitra anankitelo izay resahan'ny baiboly. Ny karazana lanitra voalohany dia ny abakabaka izay noharian'Andriamanitra tamin'ny andro faharoa araka ny Genesis 1:7-9. Io abakabaka io dia ny toerana manelanelana ny tany sy ny atmosfera ka ahazoantsika rivotra iainana. Ny karazana lanitra faharoa kosa dia izay anekotry ny atmosfera ka hitoeran'ny masoandro, ny volana sy ireo planeta samihafa ary koa ireo kintana marobe araka ny Genesis 1:17. Fa ny karazana lanitra fahatelo kosa izay antsoina mihitsy hoe lanitra fahatelo dia ny fitoeran'Andriamanitra, ny anjelimasina ary ireo mpino izay efa nodimanitry. Paoly no niresaka an'io karazana lanitra io raha nahita an'izany tao anatin'ny fahitana izy, ary hitantsika izany ao amin'ny Koritianina 2:2-4. Na dia manerana an'izao rehetra izao azy Andriamanitra dia manana fitoerany manokana izay hain-danitra izy. Raha nampianatra ny mpianany vavaka ohatra Jesosy dia niteny azy ireo mba hiantso ny rainay izay any an-danitra. Any amin'io lanitra fahatelo io no misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay anjakany amin'izao rehetra izao. Any ihany koa no misy an' Jesosy Kristy ankehitriny raha nitsangana tamin'ny maty izy ka nampiakarina tany an-danitra. Tsaroantsika fa i Stefana izay martira kristianina voalohany indrindra, fony notoraham-baty ka efa ho faty izy dia nahita ny lanitra ny sokatra sy ny zanak'olona Jesosy Kristy izany mitsangana eo an-tanànan-kavanan'Andriamanitra. Hitantsika izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:7-9. Fa ao amin'io lanitra fahatelo ihany koa no mamantana avy hatrany ireo rehetra izay mino an' Jesosy Kristy rehefa mody mandry. Ilay jolahy nibebaka teo amin'ny hazo fijaliana ohatra ao amin'ny Luka 7:20-7. Dia nolazain'i Jesosy izy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy, anio no iaonanao amiko any paradisa, anio no iarahanao amiko any paradisa. Koa fampiononana lehibe ho antsika mpino izany mahafantatra fa ny fahafatesana dia tsy zavatra mampiorooro intsony satria mampiditra antsika avy hatrany amin'ny lanitra fahatelo izany dia ny paradisa izay fitoeran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany. Eny, amin'ilay segondra farany alantsika ainy ety an-tany eny indrindra no miditra amin'ny voninahitra ny fanahintsika dia eo anatrehan'Andriamanitra ary tsara lavitra izany hoy ny baiboly. Ireo telo ireo no karazana lanitra izay resahan'ny baiboly fa misy ankehitriny. Koa aokary isika tsy hikatsaka ny lanitra fahafito ohatra fa diso adresy tanteraka izany. Kanefa ry havana, na dia tsara sy be voninahitra toy izany aza ny lanitra voalohany, ny lanitra faharoa ary indrindra ny lanitra fahatelo, dia milaza ihany koa ny baiboly fa tsy ho fitoeran'Andriamanitra sy ny olony masina mandrakizay akorin'ireo. Tsy haritra mandrakizay ny tany aman-danitra araka ny fahalalantsika azy izao. Ary na dia lanitra fahatelo izay fitoeran'ny fanahin'ireo mpino efa nodimandry ankehitriny aza dia mbola toerana vonjimaika ihany koa. Fa miresaka izay ho fitoeran'Andriamanitra mandrakizay miaraka amin'ireo olony masina sy ny anjely tsy omby alonalina amin'ny baiboly dia ny amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izany. Ao amin'izany tany aman-danitra vaovao izany no ahitanan'ireo fitoerana maro izay ao an-tranony ray izay nolazain'i Jesosy fa amboariny ho an'ireo izay mino azy ao amin'ny Jaona 5:12. Ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao no fonenana mandrakizay izay miandry antsika izay mino an' Jesosy Kristy. Ao amin'izany tany vaovao sy lanitra vaovao izany no handanitsika ny mandrakizay. Koa raha milaza ny olona na ny tononkira samihafa hoe handova ny lanitra dia izany tany vaovao sy lanitra vaovao izany matetika
no tiany ambara. Tsy ilay lanitra fahatelo izay andraisana vonjimaika ny fanahin'ireo mpino efa nodomandro no farafonenana izay andraindrayntsika mpino, fa ny fiainana mandrakizay ao amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ary matoa ny baiboly miresaka an'izany tany aman-danitra vaovao izany, dia satria zava-dehibe ho amin'ny fivahiny any antsika etiny mahafantatra tsara ny toetry ny toerana izay ivatanantsika ratrizay sy iainantsika mandrakizay. Ny baiboly dia mampianatra antsika fa misy fiantraikany amin'ny fitondran'ny tenantsika ankehitriny ny fisaintsainantsika ny fitoerana izay isy antsika ratrizay ka ho mandrakizay. Ary ao amin'ny Jaona 4:20 dia milaza Jesosy fa tsy tokony angorohoro ny fotsika manoloana ny fahoriana amin'izao fiainana izao satria manamboatra fitoerana maharitra ao antsika izy, ka mitondra fampiononana lehibe ny fiheverantsika ny lanitra sy ny tany vaovao, indrindra fa rehefa ao anatin'ny fahoriana isika. Fa ny fiheverana ny lanitra ihany koa dia mampahery antsika hanohitra ny fakapanahy, satria fantatsika fa tsy misy izay tsy masina hanana anjara amin'ny fiainana ho avy. Tsy toetra izay mifanentana amin'ireo mpandova ny tany aman-danitra vaovao mihitsy ny toe-pahotana. Ary ny fiheverana ny lanitra ihany koa dia manampy antsika metraka ny tena lahara-pamehana eo amin'ny fiainantsika, satria mampiraikitra ny fotsika amin'izay tena harena maharitra mandrakizay izany, araka ny tenin' Jesosy hoe fa izay toerany harenanareo dia ho an'ny fonareo. Raha fantatsika tokoa ny tena harenantsika, dia irona mankany ny fotsika ka hampiasa izay rehetra ananantsika isika ahazoana tombony ho amin'izany fiainana ho avy izany. Ary farany dia manome antsika mpino faharetana amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny fiheverana ny lanitra, satria fantatsika fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika aina fa handraisantsika valinasany. Ny fanomponan'Andriamanitra izay isasarantsika dia ny etỳ an-tany dia fantatsika fa mbola hitohy amin'ny endriny hafa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Fa raha izay tokoa ary dia andeha ho jerentsika ny toetry ny tany aman-danitra vaovao araka ny hamaritany tenin'Andriamanitra azy. Ary raha hijery izany isika dia mazava loatra fa ireo toko farany ao amin'ny boky farany ao amin'ny baiboly no raisintsika, satria miresaka ny fiafaran'ny tantara izany izay mifandraika indrindra amin'ny fanombohan'ny mandrakizay. Miresaka zavatra mbola ho avy izany sika izao, eskatolojia hoy ny teolojianina, zavatra mbola ho avy kanefa aseho sy ambarany tenin'Andriamanitra amintsika sahady, ary izay raha teo no hevitry ny teny hoe apokalipsia arabaka teny dia hoe fanalana ny voaly izay mandrakitra, izany hoe fanehoana, fanambarana. Kanefa mialohan'ny atongavana amin'izany dingan'ny farany fiainana mandrakizay izany, izay resahan'ny apokalipsia 2:20 sy 2:20, dia misy ireo zava-mitranga mifanesy izay hitan'ny Jaona tao anatin'ny fahitany. Manomboka eo amin'ny 7:20 dia mahita fahitana mifanesy i Jaona, ka maneho amintsika fa misy zavatra mifandimby izay hitranga manaraka ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany. Tsy manam-potoana hivalam-parana amin'ny antsipiriana isika, fa raha fitinina ny fifandimbiasan'ny zavatra hitranga ao aorianan'ny fotoanan'ny fahoriana lehibe, dia voalohany iverina indray Jesosy Kristy ka andringana an'ireo fahavalony rehetra ary hatsipy ao amin'ny farihy mirehitra ny bibidia sy ny mpaminany sandoka. Hitantsika izany ao amin'ny 7:20, 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Aorianan'izay dia ho fatorana mandritry ny arivo-taona i Satana ka tsy afaka anao ny asa ratsy nintsony. Hitantsika izay ao amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 3:3. Ary avy eo dia hanjaka eto amin'ity tany ity mandritry ny arivo-taona Jesosy Kristy, hanatanteraka ny faminaniana sy ny fampanantenana rehetra, ka rehefa madiva hifarany izany arivo-taona izany dia ho voana vetivety indray Satana ka hitarika fikomiana lehibe amin'Andriamanitra, kanjo ho resy izy ka hatsipy ao amin'ny farihy mirehitra afo ihany koa. Hitantsika izay ao amin'ny apokalipsia 2:20, 4 ka hatramin'ny 10. Ary rehefa izany dia hisy ny seza fiandrianana fotsy lehibe
izay hitsarana an'ireo maty rehetra izay atsangana kanefa tsy voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana ary ho atsipy ao anatin'ny farimy rehatrafy ihany koa ireo. Hitantsika izany ao amin'ny Apokalipsy 2:1-12 ka hatramin'ny 5:10. Ary ny zavatra farany hitan'i Jaona izay mamarana ny zavatra hitranga rehetra amin'ny ho avy dia ny fanorenan'Andriamanitra ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay mampiditra antsika ao amin'ny fiainana mandrakizay. Hitantsika izay ao amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 2:25. Ny fanjakan'i Kristy nandritry ny arivo-taona tetỳ an-tany izany dia hitohy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ray sy ny zanak'ondry izay hiara-manjaka mandrakizay ao amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Fa raha hijery ny mombamomba n'izany lanitra vaovao sy ny tany vaovao izany isika, araka ny Apokalipsy 1:20 sy 2:20, dia ny 1 ka hatramin'ny 15 amin'ny 1:20 no andalana fototra izay hifantohantsika manokana, satria nitoy n'izany rehetra dia fanomezana antsipiriany kokoa amin'izay resahany ao amin'ny 1 ka hatramin'ny 15 ihany. Koa andeha ary ovakitsika izany andalana izany andalana izay mamaritra amintsika ny tany aman-danitra vaovao izay fonenan'Andriamanitra sy ireo olo masiny ho mandrakizay, ary ho fonenako sy fonenanao mandrakizay ihany koa raha isan'ireo olona masina ireo ianao. Apokalipsy 1:20 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 15. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ary hitako ny tanàna masina, dia i Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampiakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nandre feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrainana ao ny teny hoe, indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy toetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, tsy hisy fafantesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avoziko ny zavatra rehetra. Ary ho koa izy, soraty, fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Ary ho koa izy tamiko, vita. Izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy fiafarana. Izao no hanome maimaim-poana avy amin'ny loharanonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no andova izany zavatra izany, ho andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamon'olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy, ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao amin'ny farimy rehatrafo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Iaraka ivavakintsika. Tompo Andriamanitra rainay io misaotra anao indrindra izahay amin'ny teny izay nomenao anay ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, mampianatra anay ny amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay efa amboarinao anay Andriamanitra, ary hitoeranay mandrakizay. Misaotra anao satria noraketinao tao anatin'ny teninao indrindra izany, mba azonay fampaherezana amin'ny fotoana izay andalovanay fahoriana indrindraindrindra eto amin'izao fiainana izao. Misaotra satria sitraka ao Andriamanitra no nampafantatra anay an'izany, dia mangataka indrindra izay mba ny fanahinao masina nonokatra ny sainay, azonay mafantatra mazava tsara ny hevitry ny teninao, ary azonay fampaherezana, azonay toky ny amin'izay efa ho tanterahanao ho anay izay mino an' Jesosy Kristy. Dia misaotra satria afaka mametraka an'izao fotoana izao eo am-pelantananao feno sy tanteraka izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Zavatra enina mikasika ny tamin'ny aman-danitra vaovao no hitantsika eto amin'ity andalana ity. Zavatra enina mikasika ny tany aman-danitra vaovao
ka ny voalohany amin'izany izay hitantsika eo amin'ny andiny voalohany dia ny toetry ny tany aman-danitra vaovao, ny toetry ny tany aman-danitra vaovao eo amin'ny andininy voalohany. Hoy ny andininy voalohany: ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ny teny fanomboana hoe ary nahita aho dia maneho amintsika fa toy ny sady farany amin'ireo zavatra mifandimby hitranga ao aorianan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy no hitan'ny Jaona tao anatin'ny fahitana, ka ao aorianan'ny fitsaranan'ireo tsy mino rehetra ao amin'ny toko 2:1-12 ka hatramin'ny 5:5 dia miditra midingana farany indrindra amin'ny tantaran'izao rehetra izao Andriamanitra dia ny fanorenany ny tany aman-danitra vaovao izay haharitra mandrakizay. Ka eo amin'ny andiny voalohany ary dia nahita lanitra vaovao sy tany vaovao i Jaona. Tsy eto amin'ny Apokalipsy toko 1:20 ihany akory no vao miresaka an'izany tany aman-danitra vaovao izany ny Baiboly, fa efa nambaran'ireo mpaminany taloha izany, indrindra fa ny mpaminany Isaia izay miresaka izany indromiany taona ao amin'ny Isaia toko 5:17 sy ny Isaia toko 9:12. Efa tanjon'Andriamanitra hatr'izay izany ny fanorenan'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Fa ny antony fanorenana an'izany lanitra vaovao sy ny tany vaovao izany dia omen'ny faran'ny andiny voalohany hoe fa na hoe satria efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ny tany aman-danitra araka ny hafantarantsika azy izao dia ho lasa, ary araka ny Isaia toko 5:17 dia tsy ho tsarovana intsony. Koa tany aman-danitra vaovao no hanolony teo aloha izay efa lasa. Ary ny teny hoe efa lasa dia tsy midika fa ho tonga amin'ny tsy misy ny tany aman-danitra voalohany, fa kosa raha ampitahaitsika amin'ny andininy hafa toy ny Petera 2:1 dia ho diovina tanteraka amin'ny afo tahaka ny nanadiovana ny volafotsy amin'ny memy ary tahaka ny nanadiovana azy tamin'ny rano tamin'ny andron'ny Noa. Ka noho izany dia tsy hoe ho tonga amin'ny tsy misy izao tany aman-danitra izao, fa ho avozina tanteraka kosa. Ary andininy maro ao amin'ny Baiboly raha teo no manamafy an'izany tahaka an' Jesosy izay milaza fa ho avozina tanteraka izao tontolo izao ao amin'ny Matthieu toko 7:20-20. Torak' izany koa ny asan'ny apôstôly toko 7:1-2, ary indrindra ny Romanina toko 7:7-20 ka hatramin'ny 2:20 izay ilazan'ny Paoly apôstôly fa miandry ny ovotsorana amin'ny fahandevozana sy ny fahalovana ny zavatra ary rehetra. Koa raha milaza zany Jaona eto amin'ny Apokalipsy toko 1:20 fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, dia manambara ny fanavozana tanteraka izany ho lanitra vaovao sy ho tany vaovao izy. Iverina amin'ilay tsara indrindra izay naharian'Andriamanitra azy ny tany aman-danitra, kanefa ho hitantsika fa mbola ho mihoatra noho izany aza. Fa anisan'izay manamarika manokana ny tany aman-danitra vaovao dia ny ranomasina izay tsy hisy intsony araka ny andininy voalohany tapany faharoa. Tsy midika akorin'izany fa tsy hisy rano ao, satria ny toko 2:20 ohatra dia miresaka ony nisy ranonaina manganohany tahaka ny vato kristaly. Fa raha toa ka rakitra ranomasina avokoa ny telo ampahefany tany ankehitriny, dia tsy hisy ranomasina izay anasaraka ny kontinanta sy ny firenena samihafa intsony ao amin'ny tany vaovao. Fa ny fahamarinana lehibe mikasika ny toetry ny tany aman-danitra vaovao izay tsy indrina eto amin'ny andininy voalohany dia ny hoe tontolo fizika, tontolo voafaritra tsara, izany hoe azo tsapaitanana tsara zany, fa tsy hoe tontolo ara-panahy mitsingevana eny amin'ny rahona araka ny fiheverantsika matetika azy. Ny faharian'Andriamanitra voalohany izay simba ny ota no ho avozana tanteraka indray rehefa voadion'ny afo ka ho tonga fonenan'Andriamanitra sy ny olona masina rehetra ho mandrakizay. Koa tahaka ny mahafizika an'izao tany aman-danitra ankehitriny izao no hahafizika ihany koa ny tany aman-danitra vaovao. Mario raha teo fa isika zanak'Andriamanitra anie ka
tsy ho fana mitanjaka fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia ho tafiana tena amboninahitra izay vatana azo tsapaitanana tahaka ny tena amboninahitra Jesosy Kristy fony izy nitsangana tamin'ny maty izay vatana azo no tsapaitanana araka ny Lioka 4:7 fa tsy sanatria hoy izy toy ny matoto. Koa izay ary ny toetry ny tany aman-danitra vaovao dia tany aman-danitra izay nodiovina sy noravana tanteraka tamin'ny afo kanefa no avaozina tanteraka ihany koa ary tontolo fizika izay azo tsapaitanana tsara. Fa ny zavatra faharoa mikasika ny tany aman-danitra vaovao kosa dia hitantsika eo amin'ny 15 manaraka, eo amin'ny 15 ka mikasika ny renivohitry ny tany aman-danitra vaovao dia Jerosalema vaovao. Ka rehefa hitantsika zay ny toetry ny tany aman-danitra vaovao dia hojerentsika faharoa ary ny renivohitry ny tany aman-danitra vaovao. Ny renivohitry ny tany aman-danitra vaovao eo amin'ny 15. Hoy ny 15. Ary hitako ny tanàna masina dia i Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampiakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nandre feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho ny teny hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy ary ireo ho olony ary Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Ao aorian'ny tany aman-danitra vaovao dia hitan'ny jaona manaraka ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Tahaka ny fisian'ny Jerosalema ankehitriny no isian'ny Jerosalema vaovao ihany koa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Jerosalema ankehitriny dia antsoina hoe tanàna masina. Ao amin'ny Nehemia 4:1, Isaia 4:12, Matthieu 4:4-5 sy ny sisa. Antsoina hoe tanàna masina satria tanàna natokan'Andriamanitra mba hitoerany anarany teo anivon'ny fireneny Israely sady toerana izay anompona azy. Ary noho izany dia renivohitry ny fanjakan'i Israely teto an-tany i Jerosalema ary fantatsika fa mirona ao amin'izany indray ny toe-java-misy amin'ny faritra Palestina any ankehitriny. Fa ny Isaia 2 sy ny Zakaria 4:12 ihany koa dia milaza fa mandritry ny fanjakana rivotaona izay anjakan'i Jesosy Kristy eto an-tany dia ho tonga renivohitra izao tontolo izao i Jerosalema ka hitanjozotra ho any avokoa ny firenendrehetra. Kanefa tsy izay ihany, fa hanana ny Jerosalema ihany koa ny tany aman-danitra vaovao. Ary tahaka ny maharenivohitry ny Israely any Jerosalema taloha sy ny haharenivohitra izao tontolo izao azy mandritry ny fanjakana rivotaona no haharenivohitry ny tany aman-danitra vaovao any Jerosalema vaovao amin'ny taona rehetra mandrakizay. Ary misy zavatra maromaro azontsika marihana mikasika ny fahitany jaona n'io Jerosalema vaovao io. Voalohany, araka ny 12 dia tanàna masina ny Jerosalema vaovao. Raha misy teny mahafoaka ny toetra izay manamarika an'izany tanàna izany dia ny hoe masina izy. Tsy ahitana izay tsy masina na izay tsy madio na dia kely monja aza ao anatin'izany tanàna izany satria fitoeran'ilay masina dia Andriamanitra izany. Faharoa, araka ny 12 ihany, dia nidina avy any an-danitra ny Jerosalema vaovao. Tsy tanàna masina ihany, fa tanàna an-danitra ihany koa izay midina avy any ambony mba hitoetra eo amin'ny tany vaovao. Ary amin'izay fotoan'izay dia ho tanteraka arabaky teny tokoa ny hoe paradisa eto an-tany. Ho tonga fitoerana iray ihany lanitra izay fitoeran'Andriamanitra sy ny tany vaovao. Fahatelo, mbola araka ny 12 ihany, dia tamin'Andriamanitra ny Jerosalema vaovao. Tsy asan'ny tanany olona, fa araka ny Hebreo 4:12 dia Andriamanitra no tompo marika sy mpanao azy. Ny Hebreo 4:12-13 dia milaza fa efa tehirizina ao an-danitra ao izany tanàna izany ankehitriny ary fitoeran'Andriamanitra sy ireo anjely tsy omby alinalina ary ny olona masina rehetra ary indrindra tsy ho voatraiky ny ota. Fa efatra, eo amin'ny farany 12
de vao omana tahaka ny ampiakarina efa miaingo iona amin'ny vadiny ny Jerosalema vaovao. Sary fanoharana amin'ny fanambadiana jiosy no hitantsika eto. Ka aorinan'ireo dingana samihafa de ho tonga amin'ny fahatanterahany ny fanambadiany Kristy sy ny vadina de Jerosalema vaovao rehefa ahidina avy any an-danitra izy. Jerosalema vaovao moa de sady manondro n'ilay tanàna an-danitra no manondro ihany koa ireo mponina ao aminy, de ny mpino rehetra tamin'ny fotoana rehetra izay tafiditra ao ka antsoina hoe vadin'i Kristy. Fa izavy ireo mponina ireo? Eo amin'ny 210 ny vavahady 12 de mirakitra ny anaran'ireo foko 12 amin'ny zanak'Israely ka maneho fa honinao ireo mpino rehetra tao amin'ny testamenta taloha. Eo amin'ny 410 ny fanorenana 12 kosa izay mirakitra ny anaran'ireo apôstôly 12 ny zanak'ondry no milaza fa honinao ihany koa ireo mpino rehetra aty amin'ny testamenta vaovao de isika fiangonana izany. Ireo mpino rehetra ireo zany no ompon'ny Jerosalema vaovao ary isan'izany isika fiangonana ankehitriny. Fafahadimy eo amin'ny 17 de voalaza fa ho fitoeran'ny seza fiandrianan'Andriamanitra i Jerosalema vaovao, ka rehefa midina avy any an-danitra izy de tonga taberna kelin'Andriamanitra eo amin'ny olona. Ary ny teny hoe taberna kely dia midika hoe fitoerana. Ao amin'ny tany aman-danitra vaovao zany de Andriamanitra mihitsy no hidina hitoetra eo amin'ny olony, ka izy ho Andriamaniny ary ireo ho olony. Ary midika zany fa hahitan'Andriamanitra mivantana ireo mpon'ny lanitra ka ho tanteraka arabaky teny ny tenin'i Jesosy hoe sambatra ny mahadiom-po fa hahitan'Andriamanitra izy. Hahitan'Andriamanitra mifanatrika izy kanefa ny tsy ho faty. Ny toko 2:24 de milaza fa hahitany tavany ireo mpanompony izay hanompo azy. Ary ny hanompo azy raha teo no ho tanterahantsika andro aman'alina arakaraka ny andraikitra izay nomena mba ho sahantsika izay mifanaraka amin'ny valinasa azontsika fony tetỳ tany. Azontsika vakina ny Apokalipsy toko 7:5 mikasika an'izany. Ary satria hitoetra eo amin'ny olony Andriamanitra de milaza ny 2:20 fa tsy ahitana tempoly ny tany aman-danitra vaovao, fa ny tompo Andriamanitra de ny tsito sy ny zanak'ondry no tempoliny. Toraka izany ihany koa ny 2:17 izay milaza fa tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no anazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Koa arak'izany rehetra zany dia toerana voafaritra sady azo tsapahitanana tsara tahaka ny tany aman-danitra vaovao ihany ny tanànan'i Jerosalema vaovao. Ary ao fitinina tsotra amintsika ny famaritan'ny 7 ka hatramin'ny 120 an'i Jerosalema vaovao de tanàna lehibe manana endrika efamira na goba izay mampatsiahy antsika ny hevitra masina indrindra ka mirefy 220 kilometatra ny sakany sy ny ahavony, izany hoe imbaly mahery kelin'ny Madagasikara ny velarany. Vita amin'ny tena volamena toy ny fitaratra madio ny tanàna araka ny 7:20, ka ny lalambe ao an-tanàna ihany koa de volamena tsy miaro araka ny 20, ary ny mandany izay vita amin'ny vato jaspy dia 2.70 metatra, tsy fantatra raha ny aviny io na ny ateviny ary ny fanorenana ny mandany de voaravaka vatosoa samihafa rehetra. Manana vavahady 12 vita amin'ny perla ny tanàna izay tsy arindrina mihitsiny satria tsy mba misy alina ao araka ny 15 ka azo ivezivezena malalaka. Ary araka ny 14 sy 19 sy ny toko 12 de hisy firenena maro andrafitra ny tany aman-danitra vaovao izay ho eo ambanin'ny fanapahan'Andriamanitra izay mitoetra ao a Jerosalema vaovao ka iaina ampiadanana sy ampirindrana tanteraka ireo firenena maro ireo. Koa hitantsika ary izay ny toetry ny tany aman-danitra vaovao mba amin'ny renivohiny de Jerosalema vaovao. Fa manao ahoana kosa ny fiainana ao anatin'izany tany aman-danitra vaovao izany? Ary inona ny tsy hitovizana amin'ny fiainantsika ankehitriny? Mamaly zany toy ny fahitany Jaona eo amin'ny 4 izay miresaka ny fahasambarana ao amin'ny tany aman-danitra vaovao.
koa hitantsika voalohany teo ny toetry ny tany aman-danitra vaovao ary faharoa manaraka an'izany ny renivohitry ny tany aman-danitra vaovao. Ny zavatra fahatelo kosa zany zao dia ny fahasambarana ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Ny fahasambarana ao amin'ny tany aman-danitra vaovao eo amin'ny 14. Hoy ny 14. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, tsy hisy fafantesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny tany aman-danitra kehitriny dia tratry ny fahalovany ota, ka ny fiainantsika dia voamariky ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana izay entiny izany. Fa amin'ny fanavaozana ny zavatra rehetra kosa, araka ny fitenin'i Jesosy azy, dia hiaina ao amin'ny tany aman-danitra vaovao isika ka ho foana miaraka amin'izay ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana rehetra. Zavatra vitsivitsy no tanisain'i Jaona fa tsy hisy intsony ao amin'ny tany aman-danitra vaovao, ka ny 5 amin'ireo dia hitantsika eo amin'ny 14. Koa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao dia tsy hisy intsony. Voalohany, tsy hisy intsony ranomaso rehetra izay mety ho vokatry ny fahoriana, ny fanaintainana na ny alahelo. Ao amin'ny tany aman-danitra vaovao tsy hisy intsony. Faharoa, ny fahafatesana amin'ny endriny rehetra dia ny fahafatesana ara-panahy, izany hoe ny fisarana amin'Andriamanitra sy ny fahafatesana ara-nofo izay vokatry ny fahalovany ota. Ho velona ara-batana mandrakizay ireo mponinao. Fa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao dia tsy hisy intsony ihany koa. Fahatelo, ny alahelo, indrindra fa vokatry ny fahoriana tahaka ny ateraky ny fahafatesana. Ary noho izany dia mahazo toky isika fa tsy hanana alahelo an'ireo avantsika sy namantsika izay nandahany Kristy ka ho atsipy ao amin'ny fariafo. Fa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao dia tsy hisy ihany koa. Fa 4, ny fitarainana, arabaka teny dia ny hoe ny kikika, mety ho vokatry ny fangirifiriana, ny faharerahana, ny fahosana, ny tsy fisina, ny tebitebina, ny tahotra. Fa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao dia tsy hisy ihany koa. Fa 5, ny fanaintainana, vokatry ny faharariana sy ny fangirifiriana ara-batana. Tena amboninahitra izay tonga lafatra no hotafian'ireo mponina ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Tsy hisy intsony ny aretina sy ny fahosana vokatry ny fahanterana. Mame izany rehetra izany ny toko 2:27 izay milaza fa tsy hisy ozona intsony. Ny ozona izay niatra tamin'ny fahariana voalohany vokatry ny nidiran'ny ota avy tamin'ny Adama ao amin'ny Genesis 3 dia ho foana avokoa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Tsy hisy ranomaso, fahafatesana, alahelo, fitarainana ary fanaintainana intsony amin'ny fiainana ho avy. Mazava loatra fa midika ho fahasambarana tanteraka izany. Fa mitondra inona ho antsika kehitriny izay mbola miaina ao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ny fiheverana izany fahasambarana ho avy izany? Araka ny tenin'i Paoly ao amin'ny Koritianina 2:4-7 dia ny fahoriantsika ankehitriny dia maivana sy vetivety foana ary manomana antsika ho amin'ny voninahitra mandrakizay izay tsy misy fetrany sady manandanja lehibe. Tsarovy fa io ranomasina ao ankehitriny io dia mandalo sy miserana fotsiny ihany, satria raha oharina sampitahaina amin'ny fahasambarana mandrakizay izay miandry ao amin'ny tany aman-danitra vaovao izany dia maivana sy vetivety foana, na ny fahoriana, na ny alahelo, na ny fitarainana, na ny fanaintainana. Arak'ilay tonkirantsika anankiray manao hoe fotoana kely sisa no hitondrako fahoriana, aloka indray miserana no hitondrako fijaliana. Fotoana kely sisa no hitondrako fahoriana, aloka miserana no hitondrako fijaliana. Semana lupa mitikani tia faz Jesus no anzaraku. Semana lupa mitikani tia faz Jesus no anzaraku. Semana lupa mitikani tia faz Jesus no anzaraku. Semana lupa mitikani tia
fa rehefa hitantsika avokoa voalohany ny toetry ny tany aman-danitra vaovao, faharoa ny renivohiny, fahatelo ny fahasambarana ao aminy, de mitsahatra amin'ny famaritana ijaona. Fa miresaka indray ny zavatra faefatra izy eo amin'ny andin'ny fahadimy sy fahenina tapany voalohany, ny zavatra faefatra de ny fahatokiana ny amin'ny tany aman-danitra vaovao, ny fahatokiana ny amin'ny tany aman-danitra vaovao. Andin'ny fahadimy sy fahenina tapany voalohany. Hoy ny andin'ny fahadimy sy andin'ny fahenina tapany voalohany. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana: indro havoziko ny zavatra rehetra, ary ho koa izy: soraty fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Ary ho koa izy tamiko: vita, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Tenin'Andriamanitra izay mivantana amin'ny Jaona no voarakitra ao amin'ny andin'ny fahadimy sy andin'ny fahenina, ka zavatra telo mazava tsara no ambarany. Voalohany, indro havoziko ny zavatra rehetra. Faharoa, soraty fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Fahatelo, vita, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Ny fehezira teny voalohany de fanambarana mezinezina fa izy Andriamanitra mihitsy no hanatanteraka ny fanavozana ny zavatra rehetra, ka hanorina ny tany aman-danitra vaovao izay toeran'ny Jerosalema vaovao. Ny fehezan'ny teny faharoa kosa de fandidinan'ny Jaona mba hanoratra, satria mahatoky sy marina ireo fanambaran'Andriamanitra mikasika ny tany aman-danitra vaovao ireo. Ary eto de mivantana amin'ireo izay tsy mino na ireo izay mianahana Andriamanitra. Hoy izy amin'ny Jaona hoe: soraty fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Izany hoe tsy tantara, tsy angano, tsy vazivazy, tsy nofinofy ary tsy vinavina, fa tena zavatra azo antoka fa hitranga tokoa ny tany aman-danitra vaovao. Tahaka an'Andriamanitra izay mahatoky sy marina no mahamatoky sy marina ihany koa ny teny izay ambarany, ka tsy mivadika amin'izany izy. Andriamanitra mihitsy no miantoka ny fahatanterahany fahitana nomeny an'i Jaona, satria izy tenany no hanavao ny zavatra rehetra. Ary ny fehezanteny fahatelo farany eo amin'ny andin'ny fahenina tapany voalohany de fanambarana mezinezina indray izay manomboka amin'ilay teny hoe vita, na hoe tanteraka ny zavatra rehetra araka ny dika teny iombonana. Andriamanitra no niandohany zavatra rehetra, ary izy ihany koa no hiafarany. Midika izany fa mifehy tanteraka ny zavatra rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany Andriamanitra. Ary rehefa miaino sy mandatsaka ao am-po ireo teny fanambarana sy fanomezany toky ireo isika, de mahery ny fotsika ary matanjaka ny saitsika, indrindra fa rehefa misedra fotoam-pahoriana isika. Ay moa ka Andriamanitra no iankinany zavatra rehetra hatramin'ny voalohany indrindra ka hatramin'ny farany. Ay moa ka efa nambarany tamintsika ny farany tantara, de ny anorenany tany aman-danitra vaovao izay toerantsika miaraka aminy no mandrakizay. Ay moa ka izy tenany mihitsy no manome toky fa ho tanteraka izany zavatra rehetra zany. Koa hitantsika izay, voalohany ny toetry ny tany aman-danitra vaovao, faharoa ny renivohiny, fahatelo ny fahasambarana ao aminy, ary fahaefatra teo ny fahatokiana amin'ny fahatanterahany izany. Fa ny zavatra fahadimy izay voaresaka manaraka eto amin'ny andin'ny fahenina tapany faharoa sy ny andin'ny fahafito de ny amin'ireo olona hanana anjara ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Koa fahadimy zany ireo hanana anjara amin'ny tany aman-danitra vaovao, ireo hanana anjara amin'ny tany aman-danitra vaovao araka ny andin'ny fahenina tapany faharoa sy ny andin'ny fahafito. Hoy ny andin'ny fahenina tapany faharoa sy ny andin'ny fahafito: izao no hanome maimaim-pona avy amin'ny loharaninaina ho an'izay mangetaheta, izay maharesy no andova izany zavatra izany, ho andriamaniny aho ary izy ho zanako. Iza no olona hanananjara amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny tany aman-danitra vaovao? Ny andin'ny fahenina tapany faharoa sy ny andin'ny fahafito no mamaly an'izany. Voalohany de milaza Andriamanitra fa izao no hanome maimaim-pona avy amin'ny loharaninaina. Mazava zany teny zany fa tsy zavatra azo vidiana na amin'ny vola na amin'ny asa soa na amin'ny zavatra hafa toy izany ny fandovana ny tany aman-danitra vaovao. Andriamanitra no hanome maimaim-pona avy amin'ny loharaninaina.
fanomezana malalaka zany izay tsy midika nefa fa fanomezana maivandanja. Ary ho an'iza moa izany fanomezana malalaka zany? Ho an'izay mangetaeta hoy ny tompo eo amin'ny farany 15. Teny zay mampatsiahy antsika mafy ny Isaia 5:20 zany teny rehetra zany. Ny Isaia 5:20 zay manao hoe ianareo rehetra zay mangetaeta mankanesa amin'ny rano, ary ianareo zay tsy manam-bola avy mividianaka homana, nefa tsy am-bola na am-karena. Ary ny olona zay mangetaeta de ny olona zay mahatsapa ny fahantrany ara-panahy ka mitady mangetaeta an'Andriamanitra araka ny anohizany azy eo amin'ny 9:7 hoe mitadiava ny tompo dia ny mbola mety ho hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka hahafony lalany raha tsy fanahy, ary hahafony heviny tsy marina, ary aoka hiverina ho an'ny tompo ireny, fa mindra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika fa amela heloka de amela heloka tokoa izy. Move isan'ireo mitady sy mangetaeta an'Andriamanitra marina ianao? Move tena mahatsapa ny fahantranao ara-panahy tokoa ianao? Mafoy iza ny lalana ratsy falehanao sy ny hevitrao tsy marina? De miverena amin'Andriamanitra fa mindra fo sy amela heloka anao tokoa izy. Sambatra ny nona sy mangetaeta ny famarinana, fa izy no vokisana, ho Jesosy ao Matthieu 5:9. Eny, fa raha mahafony lalanao tokoa ianao anio ka miverina amin'Andriamanitra ary andray malalaka ny famonjeny ka hametraka tanteraka ny fitokisanao rehetra amin'ny Jesosy zanany mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, de ho vokisany avy amin'ny loharanonaina ianao. Ary tsy vitan'izany, fa araka ny 7 dia haharesy ianao ka handova ny tany aman-danitra vaovao. Fa maharesy inona moa no resahan Jaona eto? Ny Jaona 1:5-7 no milaza fa izay rehetra nateraka Andriamanitra de maharesy izao tontolo zao, ary ny fandresena zay nandresy izao tontolo zao de ny finoatsika. Iza moa no maharesy izao tontolo zao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Noho ny finoanan'i Jesosy de ho afaka amin'ny fangejan'izao tontolo zao izay eo ambanin'ny vahoan'ilay ratsy ianao, ka manomboka hatreo de hirona amin'ny fiainam-pamasinana zay manamarika indrindra reo poniny tanàna masina de Jerosalema vaovao. Ary satria mpandresy ao amin'ny Kristy ianao araka ny Romana 5:7 de ho mpandova ny tany aman-danitra vaovao, ka ho Andriamanitra ao ny tompo ary ianao kosa ho zanany, ary hiara hitoetra eo aminy ho mandrak'izay ianao. Fa raha ireo mangetaeta ara-panahy no homen'Andriamanitra maimaim-pona avy amin'ny loharanonaina ka handova ny tany aman-danitra vaovao, iza kosa ireo tsy ho tafiditra ao mihitsy? Ka ny zavatra fahenina farany ary izay ho jerentsika dia ireo tsy ho tafiditra ao amin'ny tany aman-danitra vaovao, ireo tsy ho tafiditra ao amin'ny tany aman-danitra vaovao araka ny 15. Hoy ny 15: fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamon'olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra de hanana ny anjarany ao amin'ny fahariry mirehitra sy solofara, izany no fahafatesana faharoa. Ny 15 de manomboka amin'ny hoe fa izay maneho fanoherana. Koa ny karazan'olona zay ho tany sainy Jaona manaraka eto fa tsy hanana anjara amin'ny tany aman-danitra vaovao de izay mifanohitra amin'ireo voalaza tetsy aloha ka tsy mangetaeta an'Andriamanitra izy fa miziriziry ao anatin'ny lalana ratsy izay falehany. Tonoany voalohany amin'ireny ny osa, izay tsy osa ara-batana akoriny fa ireo kanosa araka ny dikateny ombonana, satria tsy manam-pinoana araka ny nampiasain'i Jesosy sy teny eo Matthieu 5:20 raha milaza an'ireo mpianany izay kanosa ka tahotra satria kely finoana izy. Tsy misaraka amin'ny kanosa ihany koa ny tsy mino, ary manaraka izany ny vetaveta amin'ny lafiny hoe mpanimbazimba, ny mpamon'olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy de ny mpamosavy zany, ary ny mpandainga rehetra, hoy ny tompo eo amin'ny 15. Ireo rehetra ireo de
tsy mangetahhitan'andriamanitra fa mankamamy sy miosina ao anatin'ny fahotany ary azo antoka fa tsy ho tafiditra ao amin'ny tany aman-danitra vaovao fa kosa hanana ny anjarany ao aminatin'ny faharimirehatrafo sy solofara hoy ny tompo. Ny amaranana azy dia ny hoe izany no fahafatesana faharoa. Io fahafatesana faharoa io dia tsy midika velively fa tsy atsary toena intsony ireo olona ireo fa araka ny apokalipsy 20:10 izay miresaka ny devoly izay atsipy ny alolalana tany amin'ny fary afo sy solofara dia ho ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Fa mazava tsara ny 7:20 fa tsy mba hiditra ao Jerosalema vaovao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na mpanibazimba zany na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Koa tsy misy toerana fahatelo hafa izany fa ny olona rehetra izay tsy tafiditra ao amin'ny tany aman-danitra vaovao dia ho tsaraina araka ny asany ka ho atsipy any amin'ny fary afo araka ny hitantsika ao amin'ny apokalipsy 20:1-5 Ry havana, ianao io dia mety mbola mizotra amin'ny lalan'ny fahaverezana izay lalana mikodana mankany amin'ny faharimirehatra-afo. Tahaka ny fahazonantoka ny amin'ny hiavian'ny tany aman-danitra vaovao no hazonantoka ihany koa ny amin'ny fisian'ny faharimirehatra-afo izay mampijalo andro aman'alina mandrakizay. Izao ankehitriny izao anefa dia mbola andro fankasitrahana ary izao ankehitriny izao dia mbola andro famonjena araka ny Korinthiana 2:9-12. Rehefa avy eo na rapitso dia mety ho tara loatra ka afoizy ny lalana ratsy falehanao dia miverena amin'Andriamanitra fa hamindra fosy hamela heloka anao tokoa izy noho ny amin'i Jesosy Kristy. Fa ho antsika efa-piny kosa dia aoka havesatra ao am-potsika ny tenin'i Jesosy fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro no miditra any. Matthieu 7:17. Ary notohizany ihany koa fa entiny vavahady ary tery ny lalana mankany amin'ny fiainana handovan'ny tany aman-danitra vaovao ka vitsy no mahita azy. Entiny vavahady ary tery ny lalana satria tokana ihany zany vavahady zany ary tokana ihany zany lalana izany dia Jesosy Kristy izay nilaza fa tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona 4:20-5. Ripino, azany moraly, azany filozofia, azany kolotsaina, azany fomba mpivavahana, aza zavatra hafa toy izany no atolotra ny mpanota fa omeo azy Jesosy. Fa izy rery ihany no vavahady sy lalana mankany amin'ny ray ka azony mandova ny tany aman-danitra vaovao. Ary amin'izay fotoana izay, satria nahazo namana mpiara mandova ny lanitra aminao ianao, dia milaza Jesosy ao amin'ny Luka 5:12 fa handray anao ampifaliana any amin'ny fonenana mandrakizay ireo namanao ny taominao ireo ka notoloranao an'i Jesosy rehefa ho tonga ny farany. Ny faniriako tokoa dia ny fanatritava aminareo rehetra ao a Jerosalema vaovao ka hiara-toetra amin'Andriamanitra ao amin'ny tany aman-danitra vaovao ho mandrakizay isika. Amen. Tsy manisy fahasambarana eto an-tany fandalovana voahodidindoza matsiravina lavitra ny fiadanana misy Sizano manini Teso wani ulu navuavuta Tiuita mifano Vana mwarini amarita
etidia marubeni rehaka renarenda mahasarika timavolamena fakusutra saterena de manitaka Sizanumanini teso wani ulu na vuavucha tiuita mifadu fana warini amaricha. Raha mazava aminao tokoa ary ny filazantsara nambara teo, anaika an'izany ve nao sa andahan'izany? Nikodemosy na dia olona manam-pahaizana be teo amin'ny tenin'Andriamanitra ary mpampianatra ny Israely dia tena tsy maintsy nanetry tena teo anoloan'i Jesosy. Mila manaiky ny fanahy masina izay ahatonga azy ho teraka indray. Mila manetry tena koa ianao mba hiasan'izany fanahy masin'Andriamanitra izany. Sorantsika Pasteur Ramiarana Rivière-Maefa Martin izay nitondra ny tenin'Andriamanitra teo. Raha manana ambara aminy ianao na fanontaniana dia afaka miantso azy amin'ny 034 12 945 10. Raha mitady fampianarana ianao na mitady ny CD misy mifandaharana dia afaka miantso anay amin'ny 034 47 887 11 na ny mail fbb.svm@gmail.com. Azonao atao koa manatona mivatana ny edisiona vaovao mahafaly eo Antsahabe ampitany Kinela. Ny tompony ahatanteraka ny sitrapony tokoa ny aminao. Mandra-peo indray ary. Miderahan Jehova fa tsara izy. 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 Farany eto ny fanompoam-pivavahana tolotry ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara. Narantsika teo fanampivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Androany dia nentin'ny Fiangonana Batista Biblika.